Miarabantsika tsirairay avindray amin'ity larobia fa 5 volana oktobra ity ary misaotra an'Andriamanitra hatrany isika izay maposaka ny fahazavany sy ny famindram-pony amintsika tsirairay avy. Ety am-piandohana dia mitondra ambavaka ho anao manokana mba hitombo fitahina, hitombo fitiavana amin'ny Kristy anehana. Alohan'ny dirantsika raha ny amin'ny mofinainana io dia hivavaksika. Ny Andriamanitra tsara indrindra-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay satria mbola nomena tombonandro indray ahafahanay mandray fahasoavanao. Misaotra Tompo ianao izay mitantana anay, ianao izay miay anay. Misaotra ihany koa satria tsy mba mandao anay ianao. Ankehitriny izahay dia andray ny toromarika avy aminao, mamela ny elokay mamindrafo aminay ary aoka ho taominao manjakareva izahay mba ho amin'ny fanetrehetena araka ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe loharano tsy mety ritra. Loharano tsy mety ritra. Nalaina amin'ny Jaona 7:7 manao hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Amen. Izaho Nebokadnazara nanandratra ny masoko tamin'ny lanitra ary no tampoka indray ny saiko izy ka dia nisaotra ny avo indrindra ao ary ny dera sy nankalaza izay velona mandrakizay ny fanampahany dia fanapahana mandrakizay. Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko ary nody tamiko koa ny fahalehibiazako sy ny voninahitro ho tambihan'ny fanjakako ary ny mpanolotsaiko sy ny andriandahiko ny katsaka ka nampitoerako teo amin'ny fanjakako aho sady nanampy ho ahy ny fahalehibiazana malaza. Hitantsika izany ao amin'ny Daniela 4:4. Matoa manao asa tsara izay manao ny asan'Andriamanitra dia satria ao aminy no ahorina ny fiasan'Andriamanitra. Hidera olona ve isika ary hisaotra azy ireo ka hanadino ny ankasitraka n'Andriamanitra. Raha manao an'izany manko isika dia tsy ara-hiasa amintsika Andriamanitra. Rehefa nametraka ny tenany ho voalohany ny lehilahy sy ny vehivavy ka ataony faharoa kosa Andriamanitra dia asehony amin'izany fa very ny fahendreny sy ny fahamarinana. Hoy Kristy hoe raha nivavaka tamin'ny rainy manao hoe ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Hoy ihany koa Paoly ilay apôstôly lehibe hoe aoka ataon'ny olona ho mpanompon'ny Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoko izy. Aoka zany ireo mpitandrina rehetra azo an-tsaina fa eo am-piezahana izay ampandroso ny voninahitran'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity na mijoro manoloana ny kristianina izy na tsy kristianina na tsy mpino na ny tantsaza na ny andriana dia tsy maintsy ataony lohalaharana sy vodolaharana ary tsara indrindra amin'izay zavatra rehetra ataony Andriamanitra. Andriamanitra no tsy maintsy ho avo indrindra ary fahadalàna eo anatrehan'ny fahendren'ny olombelona izay manana ny maha izy azy indrindra izany. Ny tena kristianina dia ahalala fa ny fomba tokony hamendrika azy hanana an'izany anaran'izany dia ny fanandratana ny Kristy mandrakariva. Amin'ny paharetana nanaovana an'izany, amin'ny kery nanaovana an'izany. Tsy hisy antony na lehibe toy io na aza afaka handeha amin'ny heriny satria loharano tsy mety ritra no niavian'izany. Dia ho amin'ny tsirairay avy tokoa anie izany aoka Andriamanitra ho lohalaharana tokoa amin'ny zavatra rehetra ary na manao ahoana mety ho fahitantsika ny fitantanan'Andriamanitra avy amin'olona hafa dia izy no mendrika hoderaina voalohany mialohan'ny olona izay niseho tamin'ny alalan'ny fahantsorana na fanampiana teo amintsika. Izany hoe ninona zavatra hitantsika enina dia fampiasan'Andriamanitra avokoa fa aoka Andriamanitra no hoderaina satria izy no manatanteraka sy manome an'ireny valim-bavaka azontsika ireny. Amen. Ray malala tsara indrindra-danitro mbola misaotra anao ny amin'izany tena izany amin'ity maraina ity
Sotro anao ihany koa zay mampatsiahnay fa ianao lay loharano tsy mety ritra, ary ireo rehetra soa azonay dia azonay antoka fa avy aminao. Ampianaro izahay hankasitraka sy atahotra anao mihoatra lavitra an'ireo izay anomezanao an'ireo fitahiana amin'ny alalan'ny olona ireo, dia aoka izahay hanana fanajana ihany koa an'ireo izay olona izay tahianao manokana na tsy mitovy firehana aminay, mitovy finoana aminay, kanefa dia ampisahanao ny fitiavanao satria tianao voavonjy. Ampianaro koa izahay mba ahay hifankatia izahay sam'izahay, ahay hanana fanatretena tsy hifamitaka fa hifampitsimbina sy hifanampy mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.